évangélique. Atolotry ny sampanampilalao tantarany le messager radio évangélique anareo anio. Ny ratsy tsy mba fitady. Ny ratsy tsy mba fitady. Tantara indray miseho andrenesana ny feoan'ny Nirina. Rado, Fi, Dali ary Nirina. Nandrindra sy nanantotosa Fi Entso. nandray feo Rainjaonary. Manao anakindry vero a? Ina vaovao indry? Tsy misy vaovao kely fanja fa zao fotsiny tia. Zao fotsiny anga? Fa ina aloha no mampitanondrika andrito tahaka an'izao e. Tsy zany ki fa mieritreritra ny fiainako aho dia tena miady be mihitsy ny saiko. Fa nga tena misy olana be mihitsy ao fiaina andry sa manino? Tena misy mihitsy kia. Raha tsy zany ve aho tahaka izao hitandry izao e. Ay ve? Fa inona aloha zany olana mahazo andry izany e? Fa ataondrina nefa izay olam-piainako e. Tsy hoe atao kinona akory fa mbala zao dia mba sao mba misy ampahirizana andry koa e. Sao dia mba sika avahana ihany ka. Tsy zany aky fa zao mampiady-tsaina. Ny ankizy vavy namako rehetra zao raha dinihako dia samy efa nivoaka nanambatoly. Zany efa tia mahagaga fa toa tsy mba misy mpitsy akory e. Zany ve? Zany mihitsy. Dia izay zany koa ve ki dia atao andry mampitanondrika andry tahaka an'izao a? Ahoana kosa moa ndrika? Mafy ane zany hoe tsy mba misy mpitsy zany e. Nandry izao aza ve no amin'ny toerako? Iny e, tsy lavaka aloha fa tena mako izany kanefa zao ny toro-hevitra toroko andry e. Raha izany no manahirana andry tahaka an'izao a dia kino amin'Andriamanitra fa hainy tsara mamaha an'izany e. Fa atao hoany zany hoe miankina amin'Andriamanitra zany e. Tena mbola tiako mihitsy zany ka. Tsotra raha izany no tiandry ho fantatra e. Eto amin'ny fotsiny ny olandry dia mivavama fa ho tsapandry tokoa fa mahevana izany. Tena ohatran'ny sarotra be amiko mihitsy aky izany hoe tsy azoko izany tenindry izany mariny. Tsy mbola nanao toy izany mihitsy amantsy. Zao ara e. Tsy laza zavatra betsaka amindry eto fa zao fotsiny a andao hiaraka amiko raha riva raha toa ka afaka indrika masoto. Hiaraka amindry ho aiza? Ary anao inany? Tsy zany aky fa za mianatra momba ny baiboly izay tena mampahery tokoa ka saika ampidiriko any ndry raha ohatra ka tiandry, raha ohatra ka mazoto amin'izany ndry. Dia tena mino ve akindry ry fanja fa zany tokoa no havan'izao olana mahazo azy ao? Io indray aloha dia miankina amindry, miankina amin'ny finondry ihany io e. Na mahavana tsy mahavana izany olandry izany izy. Nefa raha za aloha dia tsy afeniko amindry fa tena resy lahatra ary mino tanteraka mihitsy. Ary ankehitriny dia tena tsy mahakasika mihitsy zany olana izany na olan'inona io na olan'inona e. Dia raha riva amin'ny firy ary amin'ny fotoanako amindry e? Amin'ny 4 aky dia ho tokotam-piangonana amin'ny fotoana. Tongava fa ho hitandry fa ho afaka ny olam-piainandry e. Iny ary fa ho avy any e. Dia misaotra meloka iny ny fanampindry ahy. Tsy misy sorana ake izany fa dia za zay fotsiny ve. Matokia fa nytompo bandry e. Tena mba hafa kely indray ny vahaolana natoro ny fanja iny ka. Tena tsy napoziko mihitsy.
asa zao raha mba tena andaitra marina izany na tsy haiko aloha hoe ngamo hita fa andramana ihany aloha fa mialanenina tsy maintsy atao ihany oay iza koa ary izany oay hay virany zany mipetrapetraka ato izany ary angatsy misy olona mihitsy atao aminareo ny tena mangina be mihitsy izy izany midira aloha tsy misy olona mihitsy ato ritsa nandritry ny 3 andro any zao dia zarery foana ny tato hay ve fa fatapatatra ihany mantsy ay fa ahoana aloha misy tadiavanao andry zareo nga sa maninona tena misy tadiavako azy mihitsy ry vera nefa iny fa tsy mory zareo ka tsy maninona akory ka atao ahoana moa fa raha pitso ianao verina raha mitady andry zareo fa efa tonga mihitsy izy raha pitso tahako izao iny aleo raha pitso izany amin'ny verina fa 5 zao ry vera ahoana ritsa misy resaka tiako atao aminao ry vera ary mba tiako ararotina dia zareo mbola tsetso izao lazao ary zay resaka ao fa vonany ianao an'izay lazainao any eny olazaiko aminao la izy kanefa ohatry mivahoatra ihany mivavako ny menatra ilaza zay aminao ohatra fa resaka ina aloha izany sao dia resaka ratsy aloha narediretsy any ihany fotsiny tsy hoe resaka ratsy akory sanatria ry very fa resaka tena marina sady tena mifomady tokoa no ilazaiko azy aminao ka raha tena resaka marina nefa tsy ratsy no lazainao amiko dia tsy hitako mihitsy zay tokony ampamenatra anao amin'izany tonga dia lazao tsy zany ry very fa zao aloha tsy afeniko tsony fa tonga dia tsoriko fa tena tianao aho tena tsy mbona posiko indray zany tenao izany ritsa marina eny fantatra fa tsy natsapozinao kanefa tsy manadalanao fa vokatry ny fotokoa izany tena teneniko izany ary tsika ne isan'andro mifanerasery eto tanàna eto foana nefa to tsy nanan-kevitra ny teny an'izany mihitsy ianao raha ny fahitako anao hatr'izay ireny tsy ry vera efa ela tena nitianao tanteraka ka izao vao tena ilasa anamborako azy aminao ary teny an'izay mihitsy izany ny tena atondianao tatira ny tena marina efa fantatrao hoe zareriny ato dia mody olo-kava indray ny tadiavinao marina mihitsy zany ry vera ary tena takatrao ilay izy enao korija tena mampimeah mihitsy ka aza miezana ry vera fa noho ny habe amin'ny fitiavako anao ani no natonga anao tahako izao eny dia misotra anao ihany aloha na dia zay ihany azy dia mbola mandray kosa no mivaly teninao manoloana an'izany nyandray aloha rija dia zao aleo tonga dia tsoroko tahaka ny tsoranao tamiko koa zao ary za koa tianao rehefa nyandry anao hatry ny ela dia zay koa ny ataopoko rija tena misaotra be da be anao ry very fa tena mila tsy tandiko tsony zany hafaliako izany zany mahare ny teninao zany dia manaiky anao fitiavako anao za koa manaiky anao rija saingy izao aloha tsika samy eto tanàna ihany afaka miresaka foana fa mandehana aloha ianao fa za koa mbola iomana fa misy jimaika mbola aleako izay iny ary ny malala fa dia afaka manaritra anao ary lohany aoko izao aloha fa manaraka niny mbola hopetsaka sa ahoana ozy ianao eny ary zary very ny tsy mbola tonga foana hatramin'izao ny raha famezany ty efa dia lasa ihany so ihany aloha fa fotoana ny aron manokana fa tsy hoe andeha any am-piangona tony mahazatra mety izay koa angamba ny tsy narototra azy koa maika ho aiza koa moa ny
Odio. Zay izy angambaka mandrosoa e. Zany aina kiry fanja. Ay tondry za eto zao vao nanao hoe ay za ry veriny tao tsy mbola tonga ihany. Ay ve? Azafady ary raha nampiandry andriva tena zao mihitsy vo afaka e. Tsy misy tsiny akory ka mandrosoa dia mipetrapetrary. Ka ina kiny vavao aty amindria? Ny andro zay avy any amindria azaoko. Ay raha ny vaovao aloha dia tena misy mihitsy e. Tsy afeniko amindria mihitsy zany. Ay ka vaovao tsara sa vaovao ratsy? Vaovao tsara sa vaovao ratsy ahoana moa fa tsy azoko aloha e. Vaovao mahafaly ary ve sa vaovao mahasositra e? Za ve dia tsy azo indri e. Ka vaovao ratsy sala amin'ny hoe ahoana ohatra e. Asako indri ve dia tsy mbola nahare vaovao ratsy hatramin'izay niaina indri e. Sahala amin'ny hoe very vola ohatra. Zany zao dia vaovao ratsy. Ay ve? Izy indray aloha tsy sala amin'izany mihitsy fa laingalainga e. Ka mazava ho azy zany fa vaovao mahafaly zany sa tsy zany? Vaovao mahafaly mihitsy. Raha amiko manokana aloha ilay izy tena mahafaly tokoa fa amindri ilay izy ny tsy haiko. Ka rehefa mahafaly andri ve moa tsy hahafaly ako e. Isika ne olona mpisakaiza fa tsy hoe mpifahavalo akory e. Sa ahoana indray? Tena marina mihitsy aloha zany e. Ka mba lazao ary aloha le izy mba iaraha-mifaly e. Tsy zany akifa zao tena mily tanteraka ary tena resy lahatra tokoa fa mamaly vavaka tokoa ki Andriamanitra. Zany eo. Tena mamonjy izay rehetra vonika anatona azy izy. Fa ahoana e? Nisy fahasoavana azy indri sa ahoana? Zao ary fanja tena ny vazo le olana nampiadi-tsaina nylazaiko tamindri iny. Ay tena mahafinaritra k izy zany ka mba azo indri tantaraina amin'ny atsipiriny amiko ve aloha fa liana mihitsy any aina e. Zao ary tankeo zany raha zareriny ny tao an-tranonay dia gaga fotsiny fa misy lehilahy zay miray tanàna aminay dia tonga tao an-trano izy dia laza izy fa hoe tsy ahony izy zany tena efa mba nandrasako hatry ny ela ihany kaiky izay nefa dia hitandry zany resaka izany le nampiadi-tsaina tamintsika sindry le niona tamin'ny farany iny. Dia mba ahoana ka izy amin'ny fihetsem-pondry ary manoloana an'izany e. Tena manomboka ohatra ny hitako eto. Tena hitandry le lazaiko tamindry iny ny ela tsapaka tanteraka ki finoko fa tena zany mahamonjy antsika tokoa ki Andriamanitra io tena izy rery ihany no vahaolana amin'izay lalatsarotra rehetra diavina. Tena zany tokoa ry vero tsy misy olona zay tsy vaovan'Andriamanitra raha tena mino masika e. Ary izy mihitsy aza no efa niteny ao amin'ny Matio 7:20 manao hoe makanisa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsarana. Fa ny anjarantsika dia manantona sy mino azy fotsiny. Tena tapa-kevitra kia tena mivoa tokoa fa tsy ala tena tsy hiala amin'Andriamanitra tsony fa vonika anaraka azy amin'ny androm-piainako manontolo. Tsara zany ry vero ary tena mahafaly ahy tokoa zany kanefa aoko fantatry indri tsy hoe nahitandry izany lehilahy zany akory ny tena mahafaly ahy sy tena zava-dehibe amin'Andriamanitra e. Fa ny tena zava-dehibe dia naharesy lahatra indri tanteraka fa izy ny mpamonjy tokoa ka tokony ho hajaina indrindra. Dia tena misaotra ndrika izy ary fanja raha tsy nisy andria dia tena tsy mba nahalalana nahita an'izao fahasoavan'Andriamanitra lehibe izao. Tsy ry vero tsy misy tokony isaorandriny amin'izany fa Andriamanitra no isaorantsika satria izy ny tena niasa tao anatindry fa izaho dia fitaovana nampiasainy fotsiny ihany. Izay aloha e tena marina izany kiry fanja manomboka izao dia tena tsisy ataoko rehare tsony amin'ny fiainako na inona fa tsy Andriamanitra rery ihany.
fa tena mahafinaritra be salamyreny mihitsy ny mandalina momba ny baiboly ary andrasy fa rehefa mahita ny Ritra dia mba resako izy mba hiaraka hianatra amiko. Tena izay mihitsy no ataoka. Oe, iza koa ary izany mandondony izany. Tsy maintsy Ritra zao izany fa fantatro. Mandrosoky fa za rery ihany ato a. Manao hoana ary malala? Manao hoana ianao? Tena Ritra malalako ny tonga. Manao hoana za tolo tiako. Manao hoana ary malala? Esa aloha no roa kely izany malalako izany. Piso kely ary. Dia ahoana inona zato vaovao nentinao? Inona moa ny vaovao entinao ary malala fa ny fitiavako anao no etikety hoe? Ay, ianao koa dia izay fotsiny izany nahatongavanao taty. Izany ve dia fosiny? Za ary mahatsapa fa mitombo isan'andro isan'andro ny fitiavako anao e. Ka ny ako anery malala mba tena tsapako fa tena mitombo ohatr'izany koa e. Dia tsy misy akoatr'izay mihitsy ve nazonao lazaina ary vera? Ka ny akoatr'izay aloha dia tena misy tokoa e. Fa soavana angamba no azoko ilazaina azy. Ka mba lazao ary aloha fa tena mahaliana izy izany e. Tsy izany ary fa zao hoe mianatra momba amin'ny baiboly aho amin'izao fotoana izao. Mianatra momba amin'ny baiboly? Za ve dia mba vaovao lazainao ay? Ka enonao tsara aloha fa aza tonga dia tapahanao ny teniko e. Enoy a mianatra momba amin'ny baiboly aho za aminao dia saika mba hoentiko any ianao raha mahaliana anao zany. Ka ahoana? Tena nidiran-doza mihitsy ato niaraka taminao ty ry vera. Indray e. Fa inona ary mba tena... Fa manina ianao milaza an'izany Ritra? Nidiran-doza hono? Tena nidiran-doza niaraka taminao ry vera fa tena... Tsy misy afa-tsy Andriamanitra rery anie ny Ritra no afaka mamany olana rehetra amin'ny fiainany. Tsy malala an'izay Andriamanitra hoana ry vera. Fa raha tianao niaraka amiko dia mandidy anao any ala amin'izany. Andray kosa Ritra e. Dia hosanao ve ny anao anazy izany? Andray kosa hoana? Miala amin'izany ianao a. Andray, sao dia mafy loatra izany tenao izany Ritra. Zao fotsiny e. Na ianao miaraka amiko na ianao miala amin'ny fivavahana izany. Tsy fantatro anga fa tena ny olona tery saina no mbola mino amin'izany. Ritra, naza koa azany e mba nanao toanao izany. Nefa nahita prova fa tena mamonjy tokoa Andriamanitra. Tena resy lahatra ary ho tantaraiko aminao angamba izany prova izany dia mba ho gaga ihany koa ianao. Ka mba tantara ho amiko moa izany profonao izany e. Zao ary teo aloha tsy nafeniko anao fa tena nanana olana be mihitsy teo amin'ny resaka ara-pitiavana. Ary noho ny vavaka dia gaga fotsiny fa iny ianao tonga namboraka fitsy tamiko tamin'ilay ianao tato aminay iny. Izany ve miprofo tetiavinao andresina lahatra ary vera? Profo izany Ritra. Aza mirediredy ry vera. Fa sendra fifanavin-javatra fotsiny izany. Na nandeha tany ianao na tsy nandeha tany dia ny fitiavana efa mipetraka tato am-poko ny fitiavako anao ry vera. Tsy nisy Andriamanitra ny teny tamiko mihitsy hoe efa nianatra momba amin'ny baiboly izy. Mandehana amboray fitiavana izy. Ary tsy afeniko anao ry vera fa io resaka momba amin'ny fivavahana io tena fahavariko be indrindra eto amin'ny fiainako io. Ka raha mbola tianao niaraka amiko dia mila amin'izany fotsiny ianao e. Dia raha hiala amin'io moa Ritra dia mba ahoana ny teny ataoko amin'ireo namako any? Inona lazaiko azy raha manontany ahy izy ireo? Ka hoe raha manontany izy e. Tsy ka maninona moa re tenina fotsiny ka amin'izay fotsiny. Izy angamba ny maneranao amin'izany. Eny ary raha toa ka tena izany marina ny sitraka ao dia tsy maninona fa anaiko sy anaraka ny tenao ahy. Izay mihitsy koa ny fahendrena e. Izay aloha ny amin'iny ry vera fa maninona moa raha rosa amin'izay ny rahantsika? Andray, tena faly be Ritra. Dia roviana no ho atao izany rahantsika izany? Raha ny eritreritra aloha dia amin'ny sabotsy aoriana amin'ny fetin'ny Pasika. Andray ry malalako e.
tena mety mihitsy izay hevitrao izany saingy mba misy zavatra ierako aminao indray aloha raha sitrakao. ahoana? Misy namako anankiroa izay niara-nianatra tamiko momba ny baiboly. Tsaika mba asaiko izy ireo amin'io andro lehibe tsika io raha mety malalako. tsy mampaninona mihitsy izany fa teneny fotsiny ny safarotsara zareo fa tsy tiako le miresaresaka zavatra hafa Zavatra hafa ahoana? toy ny resaka momba ny baiboly sandre teny tahaka izany ntsony mantsy aho. Iny ary matoky ianao fa olazaiko azy miloha izany ary izaho koa tsy ho antsony. eny ariko. Fa izy ary za mandondony izany mety vera angam'izany ka mandrosoa e. manao ny fanja Ay ve iandry eza ihany ka ina vaovao mandrosoa dia mipetrapetra sotra betsaka ie tsy hoe misy vaovao inona koa ro fanja fa iny misy zavatra ho lazay kely aminao fotsiny ay fa inona ary zany lazao aingany fa mianao ay tsy zany fa zao e saika ampandrianao fotsiny fa tsy misy fianarana hony rariva tsy misy fianarana rariva fa manina ondry andry tsy afaka mampianatra ho ny pastera fa mbola misy raharaha mainka tsy maintsy alehany dia tsy mianatra sika dia iza nafantaranao an'izany kay ny zany ny tonga tao aminay ankeo dia napilaza tamiko dia nanafatra izy hoe mba ila zao ny namanao dia zay natongavako aty aminao ay dia misaotra anao nisahirana napilaza ny taty e sorana ka fa didina petraky ny tompo azy zany ka tsy maintsy tanterahako e ka izy ny tokony isaorana zay aloha e izy indray dia tsy azo adonona mihitsy ka ie fa ono tokoa alory fanja ahoana izay misy zavatra mba tiako anontaniananao ahoana iandry alazao ambarao fa miaino fa mba aiza ho avy very hoe ohatra ny tenina elaela mihitsy a mantsy tsy nahita azy zaika io tena tsy haiko mihitsy aloha ry andro fa na zako azy ane mba gaga e firy andro zay sika mantsy noho ny anatra tohatra ny tsy nahita azy tonga ntsony a na ipastera azy anga mba mety gaga mihitsy za koa aloha ry andro dia tena mbola tsy mahalala mihitsy a eveko fa mba hoe izy azy ane zao ianao zay nandondona tonga teo iny e fa tsy hainao moa hoe le tsy hainao ve moa le nitondra azy ny anatra niditra tao amintsika iny eny fa mitondra azy fotsiny aho fa raha ny antony tsy nahatongavany aloha dia tsy fantatro indray ny amin'izay e mbola tsy fantatro mihitsy sa mety tsy tapa-kevitra indray izy hianatra raha ny hoe izy tsy tapa-kevitra indray izany aloha dia nakely dia kely mihitsy ny finoko e satria za zo mihitsy eny nahita azy tanteraka fa tsy alatsony amin'Andriamanitra na amin'inona na amin'inona e dia tokony hoe inona ary zany ny antony tsy nahatongavany intsony aminao e za aloha mihiny fa tena mety misy olona tsy azo anomarana mihitsy e matoa izy tsy afaka nandeha intsony dia anjarantsika indray no miara-ny olana raha ohatra ka zay no antony fa so kosa ry izy mamarary ry fanja zany aloha ry andro tsy fantatra fa betsaka ny olana mety mahazo ny olona ary olondray ary aloha e ny trano moa hitanao sao dia mba misy zavatra tokony ho alehantsika any ohatra izany ny trano aloha dia hitako e saingy mbola tsy nandeha tamy mihitsy a tsy zany mantsy fa mieritreritra hoe raha alehantsika any izy a dia mba fantatra mazava ny antony hoe inona ny antony tsy hatongavany dia raha tsika mamaraka ny teninao ny olana zay mety misy eo any mety aloha zany hevitra ao izany fa dia raha oviana ary sika no any raha nieritreritra aloha dia tonga dia zao mihitsy fa tsy hoe miandro fotoana hoe raha pitsona sa ianao tsy afaka raha ny hoe zao aloha ry andro dia tsy afaka fa miala tsiny a
na ny fotoana afako azany tsy fantatro hoe roviana fa ay ka tsy maninona fa zao fotsiny ary mba azonao atory avy aloha ny hoe zao aiza izy mipetraka ny tranona zany dia tsy maninona zaza mandeha any fa tena ohatrany tsy mahandro mihitsy ny eritreritro amin'ny tsy fahatongavana eny ary fa mba hamoramora azy dia zao tazan-davitra eto trano eto ny trano fa andolo asika hoe ry ambaravarakely ry dia ho atoriko anao ndao ary hitanao ry trano maitsomaitso ry le maitso kely io ao ny tranony fa lalana makany aho rehefa mivoaketo ianao dia mivadika ato dia manaraka ny lalankely iny foana ianao dia misy ohatrany totohatra kely zay ao dia miakatra kely ao dia misy varavady menamena zay ao dia ao amin'le vavady menamena io zany miditra amin'io trano maitsomaitso io ohatra misy otrany tetezana kely zay io ay efa nandeha tamin'io aka eny ary fa dia misaotra anao fa dia tsy angatahanaandro angamba le izy refanja fa zao dia zao dia any fa dia mangatadalana aminao fa dia misaotra betsaka eny ary velo eny ary iza koa ary za mandondony zany tsy maintsy rija indray zao zay fa fantatro na dia mbola tsy hitako azy mandro soa za ihany ry vero ary to iandry marina manahoany andry manahoany vero salama tsara ianao manahoany salama tsara koa ka inona ny vaovao tsy misy vaovao ry andry mandro soa mihitsy loha ianao dia mipetrapetra eny ary fa dia misaotra petsaka inona ny vaovao za mantsy fa mampiara-mianatra antsika amin'ny tompo dia mba tsara ny mifamangivangy tahaka izao ay ve tsara mihitsy zany ka dia misaotra betsaka anao aloha mitsidika tsy misy fisaorana ry vero ka manahoana aloha fianaranao zao hoe mandeha tsara mandeha tsara mihitsy hatramin'izao dia isaorana mihitsy ny tompo saingy somary mangingina ho azay tsy zany mantsy fa nyloza ny vero zaiko zany ve olona miaraka amin'ny tompo zany ve ry andry dia angina aza vela angingina zany fa hony tokoa aloha ry vero ahoana zay vazivazy ihany ray an-dalana fa misy ina ry andry naninona ho ianao no tsy tonga namontsy fianarana ntsony ndresaka n'izany foana ma tsy zay sy fanja dia zay no tena antony mba nahatongavako aty hamangy anao mihitsy hoe antaniny antony karaha ny amin'izay aloha ry andry dia aleo tsy ho lazaiko anao ny antony fa menatra de fa zavatra ratsy anga sa maninona no menatra ianao tsy hoe zavatra ratsy akory le izy ry andry fa raha ny tena marina dia to tsy tapa-kevitra indray anao an'le izy fa ahoana kosa ry vero zany fa nga misy olana tena tsy hafahanao tsony sady dia tsy hoe misy olan'izany ry andry tsy zany fa rehefa tena nandinika dia hitako fa to tsy sahaza mihitsy le izy dia naleko tonga dia nijanona tena tsy mba napoziko ianao mihitsy ry vero no hanana saina tahaka izany fa ahoana ho iandry marina lazaiko marina aminao ry vero fa raha hifanja manokana izao dia tena tsy nanapohan'izany eritreritra ao izany mihitsy izy fa mihevitra izy fa misy olana tena tsy hafahanao manoatra mihitsy matoa ianao tsy tonga tsony olana tsy hafahako manoatra misala amin'ny hoe ahoana ozy andry asa tsy haiko mety hoe sao dia marary ianao ohatra sa na tsy fantatro araka nylazaina anie dia hoe ahoany efa nivady tanteraka mihitsy ony ianao fa tsy hivadika amin'Andriamanitra tsony eny marina aloha fa efa nivoady an'izany tokoa nefa fitombita tsy mahaleo sampina ho ny fitenenana ory vero marina tokoa fa misy an'izany fitenenana izany fitombita tsy mahaleo sampina nefa ao koa fantatra tsara fa
raha efa nyvoaty tamin'andriamanitra ianao kanefa tsy mahatanteraka dia mety isy famaizana nakapoka mihitsy aza ataon'andriamanitra nairana anao mba hamantaranao ny tena sitrapony. Zany ve zany koa ve dia entin'andriamanitra ikapohanay mbola be reny sisy sady aleo azony tanan Jehova toy izay azony tanan fahavalo. Nefa azonao atao tsara ny miala amin'izany rehetra izany. Fa rehefa izay ny safidinao dia tsy famaly aminao fa kosa tsy maintsy manefa ny aditoko mampafantatra anao ny lalan'andriamanitra tokony izorantsika mba ahitantsika fandresena sy fahombiazana isandratany voninahitr'andriamanitra hatrany. Izay lalany ihany lalany ndriandra. Aleo zany resaka izany aleo zany hijanany fa tena mbola misy resaka lehibe kokoa ho resako aminao. Ay misy resaka lehibebe kokoa noho izay ento ary ny resaka ao fa miainanao e. Tsy izany mantsy ary andry fa atao mariage aorianan'ny Pasika zany dia saika mba nasanareo sy fanjara mety. Ay ve tsy maninona mihitsy fa dia arabainy zany fa tafity fahasoavana anie zany e dia mba ahoana moa zany le fomba fiteny zay ry vero hoe mba anorotokatrano tsara zany sambatra ohatran'andriamanitra. Misaotra anao meloary no zany teninao zany e fa mino aho fa ho avy nareo tsy misy fisaorana aloha fa mino zay fa ho avy fa zao no izy hivavaka ho anao zay satria ho ny tenin'andriamanitra manao hoe raha tsy Jehova ozy izy manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Noho izany dia aoka tsika metraka an'izany eo am-pelatanan'andriamanitra hatrany. Izay aloha dia izao tokoa ary andra saika adiniko. Nahoana izay ry vero? Rehefa manatrika anay any amin'ilay mariage izany nareo dia aza miteniteny na miresadresaka n'izany andriamanitra izany eo amaso ilay vadiko. Tena tsy tia mihitsy izany fa efa nafaparany tamiko tsara dia lazao an'izany koa fanja. Zany vero eny ariko dia ampitaiko any aminy zany fa aleo ary aloha andeha dia amin'ny manaraka indray ndao ary aloha misaotra betsaka nitsika ary andra. Tsisy zorana fa dia veloma ianao e. Zao za zany efa tsy androko mihitsy ahatongavany andry amba handreresako ny vaovao izay azony tany amin'ny verotany. Ay izay olona e. Ay misy olona zany marina. Fanja. Ay ve andry Za ihany mandrosoa za zao eto efa tena sasa miandry anao mihitsy ko. Ay ve fa ahoana ry Fanja ina ny tena avy mandrosoa aloha landala dia mipetrapetra e. Ka hono tonga tany amin'ny veany anga ianao maly. Ie izay mihitsy ny tena mahatsindrin-daona anao io eny tonga tany tokoa ry Fanja. Ay dia inona ny vaovao azonao tany ka? Ngatso loza ry Fanja. Loza ahoana e? Zao no izy zavatra roloa no azoko tany ary samy olazaiko aminao izy ireo kanefa ahoana? aleo aloha mahasoa no lazaiko voalohany. Lazao aingana raha fa miaino ahy e. Tsy izany aho fa zao e atao mariazy ny vero amin'ny sabotsy heriny zao zany dia manasa antsika izy mba notrona azy amin'io fotoana io. Ay ve tsara zany ko arabainy zany izy ko dia izay ihany zany nanahirana azy tsy nahatongavany intsony fa ahoana koa tsy hoe izay akory no antony fa io antony io indrindra ilay vaovao faharoa lazaiko aminao. miainanao ary efa ambarao e. Zao ry Fanja raha ny vinavinanao nolazainao tamiko tamin'iny fotoana iny dia aleo tsorona fa dia tena mifanipaka amin'izay azoko tany mihitsy tena gaga mihitsy zany very andry fa ahoana ho izy ka?
tena tsy tapa-kevitra indray hoana izy ko sazazo n' le fianarana rehefa tena nandinika tsara izy tena mahagaga zany ry andry a nefa ne dia teo imasoko mihitsy izy ny vato fa tsy ala itsony amin'andriamanitra efa nambarako azy tsara mihitsy zany kanefa ozy izy eo fotoam-bita tsy maleo sampona zany ve tena tsy nampoziko mihitsy zany a asa dia nanina loatra nga tsy maintsy misy antony ao fa nafeniny arono a efa nambaranao ve aloha fa ny olona zay tsy mahefa voady tamin'andriamanitra ane ka mahita raharaha amin'andriamanitra efa nylazaiko tamin'ny mihitsy zany fa olona valiny aho hoe tsy te alalan'izany aho izy izy fa zay ny safitiko ka zay lalany ihany lalany ry andry a iveriveny na vitan'izany nefa ne ry andry dia fanja dia mihevitra ve no fa ho vitako ny tatitra lainga aty aminao e tsy ry andry a tsy hoe tsy mahatokona tsy mihinanao sanatria fa tena gaga e tsy mbola gaga tahaka izany mihitsy raha iverony na vitan'izany ka tsy hainao rery anery fanja fa na izaho koa aza mba gaga e zao ry andry a andao aloha sika hianatra izao a sao dia tara fa rehefa vany sika mandinika izay tokony ataony amin'izany sao anao ianao ndrao are tena tsy androko mihitsy zany zay ahatongavany asabotsy marina amin'io andro io zany no anaovana mariazinay sy ritsy androany sao voalatsiny zany hoe afaka 5 andro io zany sisa dia tonga le izy elany elaka mba hanoro-tokantrano ihany ry vero izandray ary zao izy ary zany angamba olona nahitra tsotra no mandro soa tompoko manahoana ianao manahoana ianao ono azy afady ianao ve zany hoe vero zany za mihitsy no izy ka misy hitadiavanao anga ianao moa zany le fofombadiny ndrija zany ho izy fa ahoana tsy zany ho afa olona mifankalala amindriritsy ahako dia nirahanao aty aminao ay ahoana ona saika ampandrehanao azy zany iantso anao marimarina kokoa fa marary mantsy ny rija marary hoe ritra marary izy dia efa netiny zareo any amin'ny hopitaly any zany ve tena loha zany marina mariazinay nefa saika hoe amin'ny asa botso avy zao no atao zany tokoa moa izy io dia efa vonina daholo zany ny hoety manantanteraka mariazinareo efa vonina daholo fa miandro ny fotoana sisa ny akanjo rehetra efa voavidy daholo vola hofany hotely isakafoanana efa voaloha nefa asa izy tsy hay andriamanitra tsy hay izy zany na ho sitrana alohan'ny asa botso ina tsy ny firariana aloha dia niazo tranony nefa rehefa tsy sitrana izy moa sanatria izany dia efa voatera hemitra zany no mariazinareo andray rono a aloha ry tovavy entoko azoko atao ve ny mba mindrana anao kely ay inona nefa nindramanao anaka tsy zany fa misy namako anankiroa zay moa saika mba saiko hotadiavinao tsy lavitra kory izy no mipetraka fa tsy akaikaiky aty any ka aiza aloha zany lazainao fa akaiky zany zao ary hitanao ve ny fiangonana hitako hitako tsara mihitsy ay ka ny ampiangonana mantsy izy ireo zao no aseko tadiavinao raha riva dia ahoana ny alalako andry zareo zao fotsiny antany eo fotsiny hoe saika mba hitady ny iandry sy fanja hoe iandry sy fanja dia rehefa hitanao zareo dia tantarao aminy zao zavatra zao azafady indrindra tsy maninona ka dia raha riva ny firy zany no hijery andry zareo any zay tianao andehanana fa manomboka miroka hatramin'ny 5 ry zareo no ao eny ary loha fa ilosako ianao io
manahoana nareo tompoko nahoany ianao ahono azafady nareo ve zany hoe iandro sy fanja ie izay mihitsy zany fa ahoana tsy zany fa ny raha nivery taty aminareo a zany hoe marary any amin'ny hopitaly on le ho vadiny zany ve faretina hono ianao no mahazo azy de tena tsy haiko loatra aloha fa tsy teanakivy any very koa fa ohatry ny hitako teny efa miady amin'ny fahafatesana mihitsy izy ao araka filazany le raitapo amin'ny tonga tao ankeo maray tena mampalahelo zany marina nefa hoe amin'ny sabody zao no mariazany zareo nataoko izany mihitsy aloha no teneny tamiko fa zay angamba lory zareo fa angatadalana kely fa somary maimaiky a ndao ara fa de misaotra anao nampilazy tsisy fisaorany tena mafizanahazo amin'ny very zany ry andro marina tena mafy mihitsy aloha nefa efa napozina ihany satria ahoana zanao ka tenin'andriamanitra ane marina foana e ary misaotra an'andriamanitra fa misy antony avokoa ny zavatra rehetra zay aloha e nazako azy ane tonga de nanatsainy zany e de ahoana zany nataontsika ry andry a ndao aloha tsika hivavaka fa andriamanitra ny mety olo-tsainantsika amin'izay tokony atao rehetra andriamanitra de misaotra anao zahay amin'izao fotoana zao raha nandre zany vaovao rehetrarehetra zany misaotra fa ny zavatra rehetra de misy antony avokoa fa mangataka amin'ny fampahirizanao any very zay andriamanitra eo ary apetraka fenam-piaratananao zay rehetra mbola tokony ataonay de misaotra raha eo amin'ny anaran'i jesosy amen amen de ndao ary tsika andeha ndao ary fa misinina vera fa misinina mangina vero oka marina zavanao an'io ianao manina zay vero oko zay fa zay ny lahatra e de mamangy anao faoriny zay day maiza mionona ny olombelona no mandao fa andriamanitra irery any no tsy mandao raha mbola mitovy fikitra any isika tena tiako any ritsy tena tiako ritsy ina no ataoko resta mangetso resta vero mitody kely aloha ndre aty amiko de no tsara aoko zay ny raha maso aloha hoe mana fa mandidy koa zany mahazo andry zany miara misakafo aoriana amindrisy zahay fa zao andao isika hivavaka e andriamanitra misaotra anao zay na de ao anaty zao faoriana zao aza misaotra satria tsy izahay no mandamina fiainanay fa ianao mangataka fampiononana feno avy aminao ho an'ny vero zahay ampahirezy izy tompo ary tazony atrano eo ampilatananao izy amin'ny anaranao jesosy nanaovana zany vavaka zany amen servero
okzay Vero Vero tsapako fa tena tianao Jesosy ary sary piara aminao mihitsy izy tsaroa fa malala eo masin'Andriamanitra ianao ary tsaroa keto ny tenin'ny Jeremia mpaminany manao hoe atry ny fony ianao tsy mbola niforoniko tany ekipo no efa fantatro ary atry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa nao amasiniko sy ny tendreko mpaminany ho an'ny firenena miantso anao ny tompo ry Vero noho izany dia toizo ny lalana efa natomboko ao niaraka tamin'Andriamanitra ary tanterao ny voadin'ny fanekenao taminy ary tsy onjononjonao samy rery araka ny lazainao akory fa Andriamanitra dia vonona hiaraka aminao foana sy anampy aminao amin'ny lafim-piainanao rehetra. Misaotra izy dafa tena irak'Andriamanitra tokoa nareo. Irak'Andriamanitra nareo nanokatra masom-panahiko hamatarako ny sitrapon'Andriamanitra. Mangidy amiko tokoa izao fahafatezan-dreto izao. Nefa dia isaorako azy satria izany no nampiverina andray ho amin'ny hitsy ny lalana izay tokony izorako. Sotranao Andriamanitra. Mahafinaritra izany teninao izany Vero. Koa dia mahereza ary aoka fanafohatra any amin'ny fanompoana ny tompo ary farany dia ifaony voadin'ny fanekenao dia nosy Jesosy izany. renareo teo ny ratsy tsy mba fitady koa efao ny voady fanekenao tantara indray miseho novelomin'ny Nirina Rado Fi Dali ary Nirina. nandrindra sy nanantotosa Fi Entso nandray feo Rainjaonary.